tsy nafalan'ny filohan-drajoelona sy ireo mpombazy ny fivoizana ny resaka atao anatin'ny tambazotra-tserasera fa tsy nahazo fanasana hiatrika ny lalao olympique ao Paris izy. Valérie zany tsy invité akory dia nitady fika rehetrarehetra mba hisisika anatin'io inona moa zany andehana amin'io amonjy ny ouverture io satria silaka be silaka be zany hoe tsy invité Léry dia ohatrany anisan'ny nivoizany resaka zany ny gazety anankiray teto amintsika sy ireo mpisintona lakolosy atao anatin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Tsy ny andrelany mpitondra fanjakana sy ireo mpomba ny an-Rajoelina tonga dia nanao valikafatra avy hatrany. 4 ora tateorina no zarain'ny filoham-pirenena an-Rajoelina tao amin'ny page Facebook fa voatonga ny gadona tao Paris omaly maraina izy. Nilaza izy fa raha ampitso dia iona manokana amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Iresaka ny momba ny fiara-miasa misy eo amin'ny firenena rontota ary ikatsaka izay ampiroborobo ny fiara-miasa eo amin'ity firenenan'ny Madagasikara malalantsika ity sy firenena frantsay. Tsy ny andrela ihany koa ny pejy ny fiadidian'ny Republika ny Madagasikara fa tonga dia nanao copie-coller nizara ireo zavatra nozarain'ny filoha an-Rajoelina tao amin'ny page Facebook. Toy izany ihany koa ireo page Facebook manohana ny an-Rajoelina sy mpisolelaka aminy ato amin'ny tambazotra Facebook. Mbola tsy afa-po tamin'ireny valikafatra ireny filoha an-Rajoelina fa mbola nanao valikafatra hafa indray. Androany 20 Jolay 2024 nahazo tombony niona tamin'ny filoham-pirenena frantsay i filoha an-Rajoelina. Raha lazaina fomba hafa dia zao nomeny filoha frantsay fotoana iona aminy ny filohantsika izay manana nationalité frantsay androany 20 Jolay 2024. Tsy ny andrela ny mpikirakira tambazotra-tserasera ny page Facebook ny filoham-pirenentsika fa nizara ireto sary manaraka ireto. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia nifamihana tamin'ny filoham-pireneny ny filoham-pirenentsika. Ny fandray tanana, ny fampitantana, niakatra tao amin'ny birao. Hitantsika amin'ity farany ity dia nanana fotoana nipetraka ny fampiresaka izy roa. Nozarainy tao amin'ny page Facebook ny voatoatin'ny fioanan'izy roa izay mifantoka bebe koa ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny fanjakana frantsay. Toy izao ny voalazany. Fotoana nahafahanay ny fanakalo hevitra sy nandinika momba ny fiara-miasa sy ny fampandrosoana hatrany ny fionako manokana tamin'ny filoha Emmanuel Macron androany tao amin'ny lapa-panjakana Élysée. Isan'ny noresanay manokana ny fiara-miasa momba ny famokarana herinaratra avy amin'ny rian-drano mba hanatrarana ny fahatarany Madagasikara amin'ny famokarana angovo. Hafalena manokana hoay hoy filoha an-Rajoelina koa ny naneken'ny filoha Emmanuel Macron ny fanasana azy ho avy anatrika ny fionana an-tampony firenena faritry ny ranomasimbe Indiana izay ho atao eto Madagasikara. Raha nijeran-kaiky ny fizarana tao amin'ny page Facebook ny filoham-pirenena isika dia nahita isika fa tena tamin'ny fo feno hafaliana sy aravona ary feno firehareana ny fionana tamin'ny filoham-pirenena Macron filohan'ny frantsay. Fa nahoana loatra no lasa ohatry izany ny filoham-pirenentsika. Ndao jerentsika ankaiky ireo page Facebook izay anisany misolelaka amin'ity fitondrany an-Rajoelina ity tao amin'ny commentaire ny publication ny filoha an-Rajoelina. Hoy ity page anankiray ity hoe mirary soa sy ny tsara hatrany ary mangasitraka amin'ny fikatsahana vahaolana ho an'ny firenentsika. Hoy ity page anankiray ity hoe isika TGV. Toy izao ny commentaire nataony ho an'ny Madagasikara. Hoy kosa ity page anankiray ity rivo dadan'i Jemima mirary soa hatrany ho an'ny Monsieur le Président mahavita soa ny ady sy ny dinika ao. Tsy filoha an-Rajoelina ihany ny zara ny hafaliana taorian'ny nionana tamin'ny filoham-pirenena frantsay fa ny page présidence de la République de Madagascar ihany koa. Ary dia saika zavatra copie-coller no nataon'izy ireo tato amin'ity page ity. Fa ndao jerentsika ny commentaire vitsivitsy. Anisan'izany ity commentaire ny Serasera Mada. Tsisy resaka maro ity page Serasera Mada ity fa nanao kokoa ny Kotlilay Maitsoambo, Dokotera Rasoata Kalsoandro ary Faniriso Ernevo. Fa nahoana no manao kokoa ny reto
influenceur vitsivitsy reto ny serasera mada izay anisany misolelaka indrindra amin'ny page Facebook atao amin'ny tambazotra tserasera. Valy ande zao satria reto pisintona lakolosy reto no anisany nivoy ny resaka makasika ny tsy nazahoan'ny filoha Andry Rajoelina fanasana avy tamin'ny Emmanuel Macron filohan'ny Frantsay. Ary zay tokoa tsy nahazo fanasana izy raha ny vaovaon'ny paritaka tamin'ny 2-3 andro lasa zay. Anisany nivoy an'izany resaka zany ny gazety Teto Amintsika ary gazety Tany Ivelany. Tsy nijanona teo fa nanaovany kotilila maitsoambo vidéo manokana mihitsy ny makasika ny tsy nazahoan'ny filoha Andry Rajoelina fanasana hiatrika ny lalao olimpika zay atao ao France. Toy izao ny lohateny nataony tamin'ity vidéo ity. Kay tsy nasain'ny Macron akory ny reine dedaka amin'ny ouverture officielle ny Jeux olympiques ary nasehony kotilila maitsoambo ny proof rehetra avy tamin'ny gazety avy teto an-toerana sy avy tany ivelany. Nao inotsika kely ny fanehoan-keviny tamin'izany. Valérie zany tsy invité akory de mitady fika rehetrarehetra mba hisisika anatin'io ina moa zany andehany amin'io amonjy ny ouverture io satria silaka be silaka be zany hoe tsy invité liny de ohatrany de mitady fika zany a mitravaheny daholo koa rehetrarehetra ny réseau sy rehetrarehetra de any amin'ny invité ny cité any amin'ny délégation ny cité zany io sy ohatra rano satria araky ny teny tato hoe misy ina moa zany misy aiza moa izy teo misy procédure stricte zany napetraky ny président par l'allemand Thomas Bach de resaka sécurité zany de tsy maintsy fantatra ny liste ny olona invité sy ny ohatra zany surtout hoe président na ohatra zany de i Andry Rajoelina zany le tsy invité Macron de sisika de napidiry anatin'ny liste ny délégation cité de niady be ary amin'ny resaka le olo malakaja zany resaka dîner de hoe mba ataova kely. Tsy vitan'izay ihany fa nanamafy ny tsy visiny zany invitation zany ikotilila maitsoambo sy ireo influenceur vitsivitsy atao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Araka nitantsika amin'ny sary ity izay nozareny Fanny Soernef izay nalaina avy tao amin'ny tranokalan'ny Champs-Élysées. Hitantsika amin'ny sary io dia ny fandaharam-potoanan'ny filoham-pirenena Frantsay mandray ireo filoham-pirenena manan-kaja nahazo fanasana amboninahitra. Raha natao tokoa ny fanadihadiana tao anatin'ity Champs-Élysées.fr ity dia tsy nahita ny anaran'ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny filoham-pirenena Frantsay. De tena malasa hitrehitra tokoa. Ary ity zavatra ity dia tsy Fanny Soernef irery ihany no nizarany ity angom-baovao ity fa nozareny influenceur vitsivitsy toy ny Kotilila Maitsoambo sy Dokotera Rasota Kalsoandro sy ny sisa. Mazava ho azy fa tsy faly amin'izany ny pomban'ny filoha Andry Rajoelina indrindra fa filoha Andry Rajoelina manokana. Efa naratsika teo ny valin-kafatry ny filoha Andry Rajoelina sy ireo pomba azy izay nampiseho ny sarin'ny filoha Andry Rajoelina araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mifandray tanana amin'ny filoham-pirenena Frantsay. Mifamihana amin'ny filoham-pirenena Frantsay. Mipetraka miara-mandinidinika ny raram-pirenena amin'ny filoham-pirenena Frantsay. Nasehon'izy ireo tsara fa tsy misy Photoshop fa zava-nisy marina tao amin'ny Champs-Élysées. Eto ampamarana dia zao. Araka ny fanaratsika teo dia mafana tokoa ny fifandraisana atao anatin'ny tambazotra tserasera. Tsy mifidy na olon-dehibe io na mpitondra firenena na ny olon-tsotra dia samby manao izay saim-pantany atao anatin'ny tambazotra tserasera. Araka ny fanaratsika teo dia nanome valin-kafatra n'ireo mpanakiana ny fitondrana ny pomba fitondrana indrindra fa izy ireo ao amin'ny mpitondra fanjakana. Manoloana ny fivoizan'izy ireo atao anatin'ny tambazotra tserasera makasika ny fihaonan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny filoha Emmanuel Macron. Noporofoin'izy ireo tamin'ny alalan'ny sary sy fizarana atao anatin'ny tambazotra tserasera fa nihaona tamin'ny filoham-pirenena Macron tokoa ny filoham-pirenentsika. Ny resaka makasika ny sosialim-bahoaka sy fampandrosoana ny Madagasikara indrindra fa nifantoka kokoa amin'ny
resaka angovo. Na tsikaritra ny mpanaraka toe-dram-pirenena fa tsy noresan'ny filohan'ny Rajoelina intsony ny mahakasika ny Îles Éparses. Tsy noresany intsony ny fitakinan'ny Îles Éparses zay any Madagasikara. Araka ny fanarahantsika moa fisehosehoana no betsaka fa tsy ny tombotsoa ho an'ny firenena Madagasikara antsika ity. Oharantsika miandalana eo mety ho toy ny ity toe-dra ity ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amanaraka indray.